Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ry rahalahy sy anabaviko mpanaraka ny finoana Islam. Isika rehetra dia mamaky ilay andiny masina ao amin'ny surat al-Fatiha, Maliki yawmiddin, izay midika hoe mpanjaka ny andron'ny fitsarana. Ny teny hoe Maliky dia midika mpanjaka izay mpandidy sy mpandrara, mpanome valisoa sy mpanasazy ary tompon'ny fahefana amin'izao tontolo izao. Ary ny teny hoe Yawmiddin izay midika andro ny fitsarana, izay hitsarany Allah ny zanak'olombelona rehetra amin'ny asa izay nataony, na tsara izany na ratsy izany. Satria Allah amin'ny andro farany dia hampiseho amin'ireo zavaboariny ny fanjakany izay feno sy ny fahamarinany, ary hasehony ihany koa ny fahataperany fahefan'ny zanak'olombelona, ka hitovy daholo amin'izay andro zany ny mpanjaka sy ny olon-tsotra, satria izy rehetra dia hilefotra eo anatrehan'ny fanjakan'ny Tompo Allah. Miandry ny fitsarana, miandrandra ny valisoany sy matahotra ny saziny. Ka noho izany dia ny tonoony manokana ny mahampanjaka ny andro farany azy, fa izy kosa dia mpanjaka ny andro farany sy ny fotoana rehetra hatrizay ary mandrakizay. Misaotra betsaka tamin'ny fiainoanareo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin'ny fotoana manaraka indray insha Allah.